midera sy mankalaza ny anaranao Jesosio midera sy mankalaza ny anaranao. Dia tonga indray atao anatin'ny ity fotoana iarahana amin'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ity isika. Raha ny distriktan'ny Tsiorimandity tao amin'ny faritra Bonglava no narahantsika farany teto, dia iverina aty amin'ny faritra Analamanga ao amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano kominina Alasora indray isika amin'ity anio ity. Raha ao anatin'ny fanamariana ny 5 taona ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara, dia mamarana kosa ny 5 taona ny siny ny fiangonana apokalipsy ao Alasora. Io sabotsy 3 Desambra 2024 io azy dia natomboka tamin'ny filaharam-be ny fotoana. Filaharam-be izay niaingy teo amin'ny sampanan'ny Bepasy namakivaky ny tanàna Alasora ary ny afara atao amin'ny kianja maitso na Alasora izay nanatanterahana moa fotoam-bavaka lehibe. Filaharam-be izay nahitana ireo sampana velona rehetra ao anatiny ity fiangonana Alasora ity, toy ny olona, ny sekoly sabata ankizy, ny skout, ireo diakona, ny sampana gasy, teo ihany koa ny Samartana tsara fanahy, teo ihany koa ny antokopira sy ireo mpino marobe tonga nanome voninahitra n'Andriamanitra nandritra n'ity fotoana ity. Nandeha tongotra raha teo moa ireo filaharana ireo, nanaraka azy ireo kosa dia nahitana ihany koa ireo fiarakodia maro izay notarian'ny pasteur Mayola Mivady filoha maneran-tany ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara. Nanodidina ny 1 kilometatra latsaka kely teo moa ny halavan'izay filaharana izay, naharitra 2 ora mahery ihany koa izay filaharam-be izay mariana ihany, fa ny afara atao amin'ny sehatra maitso Alasora izay nanatanterahana fotoam-bavaka lehibe. Fotoan-dehibe niarahana tamin'ny foiben'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara, teo ihany koa ny regionaly Antananarivo no nentina namaranana izay 5 taona ho an'ny fikambanana apokalipsy ao Alasora ity izay. Raha ny etsika natao sy ny fiainan'ny fiangonana apokalipsy Alasora ity no jerena dia azo ambara fa tsy arakaraky ny taona niainany ny zava-bitany ity fiangonana ity, raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny fananganana trano fivavahana isika. Trano fivavahana izay efa in-3 taona no nitarina noho ny fitombon'ny olona ao anatin'ny fiangonana ka tsy omby izay trano fivavahana izay. Antony nahatonga ny fanitarana in-3 taona ny trano fivavahana atao Alasora atao.
fokotany zany atao nivany firaisana na ny commune Lasora izany a dia nanabavy présidente Claudine tsy mahafoy atsika izy io aya izy no présidente ny fokotany ao amin'ny misy ny fiangonana Lasora Amboaroa izany Lasora izany dia Andriamantoa Léon moa zany no fetsinazy ataotsika miany kio zany mino fa manaraka azy koa ny asy ambadika tsy rehefa kelikely a fa mapy mitehaka mifakasitrahantsika azy ireo olaka tonga dia vomasiny mpitsiry ny avy eo anivy ny brao fohy be rehetra manasa atsika rehetra hitsangana manainga mavitrika tompoko andao fafata aiza le saina kely aiza raha vone tanana dia le saina kely mazotoerana tompoko ao zorabe atao raha amandreny pasteur Mayol André Christian Dedonea flou maneran-tany ny fiangonana apokalypsy miaraka amin'ny ramatovato Rera Mayol filokonatiny voninahitra miaraka amin'ny zamany aho a fakabarazena eny any Oabolana fahadimy amin'ny folo andininy valo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fony marina mihevitra vao mamaly fa ny vavany ratsy fanako. Ny mpanompon'Andriamanitra ny pasteur Mayol filoha maneran-tany ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara kosa no nizara ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay niderany ny ezaky ny fiangonana Lasora tamin'ny zava-bitany rehetra ary nanafarany ihany koa anefa ity fiangonana ity mba hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Fananarana mampahendry ary mifanetrenitena mialoha ny fisandrantana. Miarabantsika ny fiangonana Lasora zany a izay natratra n'izao fahadimy taona izao a komariky zay fampiarabantsika zay dia hitehaka araky zay tratra miherisika dimy taona nandresena isika dimy taona nitolomana miaraba antsika fiangonana eto Lasora satria raha tany amin'ny dimy taona izany a dia tsy nieritreretina hoe isy olona ohatry zao a ao anatin'ny dimy taona raha nisy atsika zao ngamba dia efa mahazo arivotsika raha tsika rehetrarehetra zao no atambatra zany hoe tena fiangonana maroroka dia maroroka izany Lasora izany tena maroroka arabaina koa tsika vahiny rehetra satria dia tazana misy avy lavitra mihitsy tonga eto miara-mifaly amintsika n'izao fa dimy taona zao le tsika voninahitra rehefa mivaka ny tambanza amin'izany zany dia fitiavana lehibe izany izy l'olona avy any farafanganany présidenty fiangonana izy fiketo ndresin'izao dimy taona zao misy koa ireo ry madame pasteur ny fianarantsoa sy ny mpanaradiana azy koa izy l'olona ny fianarantsoa koa tonga koa miaraka amintsika etala dia misy koa ny avy any Mazengany ankalazany ty fa dimy taona ny Lasora ty mitsangana koa Dorcas Mazengany reny ao ity pakasary ako ty ako na avy any Tomasinany aiza misy tonga eto koa da avy aiza koa moa le tonga i koa avy amin'izy ireo le Devo koa tonga eto mankasitako prémissionnaire ty Madagasikara izy amin'ny tanao avy io dia Mayol Christian tu peux avancer un peu s'il vous plaît. C'est mon cousin. Oui. At batita ni olona tsara ianao. Ao na matana roa mitovitovy ihany zay sao. Ny tantina koa ny mamany zareo. Zany hoe raha vavy mama koa no mama zany. Dia nanaran'io mamako zany Jacqueline Mayol fa mamany zareo zany Simone Mayol. Donc tu peux dire bonjour aux membres des églises, quand même tu peux parler, sinon rien. Azafad, d'abord, donc je vais parler en français. Ça fait pas très longtemps que je suis revenu à Madagascar.
Je suis né à Madagascar et je suis parti en France avec ma famille. Et maintenant, je suis revenu pour retourner aux sources et habiter. Tout ce que je peux dire, c'est que après les 2 jours que je viens de vivre, je peux dire que je suis fier de porter le nom Mayol et fier avant tout d'être malgache. Voilà, merci. Une dernière question, votre appréciation devant cette église? Impressionné, j'ai jamais vu autant de monde depuis hier et aujourd'hui. Et puis j'ai remarqué que c'est beaucoup éducatif et aider la population, c'est très très bien. Est-ce que le pasteur Mayol les connaît en France alors? Oui, toute la famille connaît. Nous avons l'occasion de regarder à la télé. J'ai raté mon cousin en Suisse il n'y a pas si longtemps. Et sinon, on parle beaucoup de mon cousin dans la famille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tenais à tout prix venir voir par moi-même déjà. Parce que on dit tellement de choses, mais je remarque que c'est vraiment très très bien. Parce que de faire déplacer autant de monde un si bel après-midi, un samedi, je suis impressionné. Voilà. Merci Christian. Ok, merci beaucoup. Ita tia zampa suwela ko te fen famille Mayol na ko ato ni apocalypse reso. Amen. Ya, lera batsike ko vaini yetu atoera na tuptan. Sana pinguna naman vita na tunga mamangi nizo fotoana izao. Nino afa itafifalina tsika androany amizao fiarahantsika manotrona ny fiangonana eto Lasora izao amizao faditona izao. Aleo betsaka kely ny fiangonana Lasora amambezatsika voninahitra an'Andriamanitra. Oh, atrato izy daholo, atrato ato ambadika ato izy daholo. Teka mafy tsika ho an'ny fiangonana Lasora nakatran'izao faditona zao. Halleluja! Sabarjeovas pasteur Mayolma! Rambazato terminiki. Any fiangonana Lasora zany a tena tomboka tamin'ny mpino teo amin'ny 5 teo. 5 tamin'ny taona 2006 zany. Tantsonjo zany nanombarana fiangonana voalohany indrindra dia efin'ny tarina zany zao ny fiangonana. Amin'izao fotoana izao zany ny fiangonana 28 mètres ny lavany, 18 mètres ny sakany. Dia mbola hitarina afa-tsimo satria efa misy any ivelany zany zay. Dia zay ny tantaran'ny fiangonana Lasora rehefa dia misy 5 tany amin'ny voalohany. Tena miteraka zany. Dia misaotra ny fiangonana moa zany fa zay hoe manekeny mpitondra. Ka ny mpitondra moa laza hoe dia miteraha izy satono. Ka dia nampirofoiny tsara mihitsy fa dia ireny tokoa zay pasteur fa afa tsy omby trano tsony ny fianakaviana ao a. Efa 28 mètres ny alavaina ny fiangonana mbola tsy omby. Izy laza hoe 5 taona ka hamarina azy pasteur dia manaso anao zay ho avy any Lasora dia aiza hoe nanaovana fotoam-pivavahana dia ao fiananaovana azy. Fa ahoana izy io ve omby 5 taona faranana nareo rehefa tsy omby trano mbola ho avy ny manodidina tonga hatrany Frantsa aiza ny aomby an'izany fiangonana izany. Dia zaho a tsy ho avy raha atao fa hoe eto nanaovana azy atao izy atao mipianja maitso ny Lasora. Dia raha izay dia ho avy karaha zao ve tsy tafiditra damintsonitsika zao. Fa dia saoran'Andriamanitra zany satria dia 5 taona ny fiangonana ary mahagaga zany piasan'ny fiangonana 5 taona zany raha zao ny firoborobiny metsika voninahitra ilay matatany tantara. Halleluja! Halleluja! Apocalypse toko faharoa ny 12 ka hatramin'ny 5. Ny lohateny epistily ho an'ny fiangonana 7 tany Azia. Efesosy. Soratany amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Zao ny lazain'ilay miazo nakitana 7 eny an-tanany ankavanana sady mandeha voany fanaovan-jery volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao ainy sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra zay milaza ny tenany ho apôstôly kanjo izy ary hitanao fampandainga izy ary manana faharetana ianao ka niahatra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa manateny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ka tsarovy zay nitoeranao amin'ny fontsy mbola lavo dia mibebaha ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany dia ho avy aminao aho ka mindra ny fanaovan-jirinao hiala amin'ny fitoerany
raha tsy mibebaka ianao. Raha mandray zany ten'Andriamanitra zany a dia mieritreritsika hoe 5 taona zany zao dia miperaka ny fanontaniana. 5 taona zay ny lasa aiza ny toerana misy atsika. Mola mitoetra ilay fitiavana voalohany ve isika? Ina moa ilay fitiavana voalohany zay nananatsika? Dia ilay hoe fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Fantatro ny asanao, ny asa nataontsika hatramin'izay, ny fikelezantsika aina hatramin'izay. Fantatro i Jesosy, hitako i Jesosy. Raha niainga tany amin'ny 5 zao tsika efa ho anarivo. Fantatro zany asanao zany, ny fikelezanaina nanao ny atsika tsy ho zavatra, nanao fiangonana kelikely, ny lasa longueuran'le fiangonana reny lasa largeurany amin'izao. Ary na izany aza dia mbola tsy omby le fiangonana. Matoa zany nisy, matoa zany mperaka dia zao ny kely aina atao, nisy olona ny kely aina atao tondra zay heriny sy tanjaka ny rehetrarehetra. Nisy olona nanana faharetana atao, misy olona ny kely aina ny tondra zay azo ny mizaka rehetra nanaovana ny fiangonana io. Aina mbola vitan'izany, vitin'izany tsy moramora kanefa mbola tsy omby ny fiangonana. Ary dia amin'izao azy tsika eto zao atao hoe tsy paroasy dia direko le ampiatsahantsika. Hitan'Andriamanitra zany fikelezantsika aina zany, izany faharetantsika zany. Reny olona ny sloky sy ny sandoka rehetrarehetra ireny tao amin'ny fiangonana, ny tondra zay fampianarana tsy izy rehetrarehetra dia hitatsika, fantatsika. Ary ny kely aina mihitsika tsy nanaiky napititra n'izany poizina na mosavy zany tao am-piangonana. Zany hoe milaza azy apôstôly kanto tsisy fampisandoka, tsy fantatra ohatran'izany. Kanefa hoy Jesosy hoe firy amintsika zany no mbola ao anatin'le fitiavana voalohany tao anatin'izay 5 taona izay. Ary mazoto mamonjy selule, mazoto mifadianina, mazoto manao ny asan'Andriamanitra, mahatoky amin'ny fanatitra, mahatoky amin'ny fahafolo-karena, ary mahavita mahafoy izay mety ho fitaovana ao tokantrano ao anaovana ny asan'Andriamanitra. Misy amintsika efa niala tamin'ilay fitiavana voalohany. Fa raha niala tamin'ilay fitiavana voalohany ianao, inona ny antony? Zao ny lazain'ilay obolana nivakitsika teo, obolana toko 15. Fa tonga atsika hoe tafara tamin'ilay fitiavana voalohany, toetra ao anatintsika ao, lazainy teo obolana teny 20, ny fony marina mihevitra vao mamaly, fa ny vavan-dratsy fanahy kosa miboiboika afaratsiny. Ny fony marina mihevitra vao mamaly, fotoana matezitra anao vapa ny miazakazaka voalohany amin'izay, fa mihevitra tsara hoe ahoana ny fomba maliko an'izany. Fa mahafaly ny fozy izy mahita endrika hoe tsikitsika. Dia ahoana ny finoana hoe tena mbola mahatoky ve anao fa tia Andriamanitra inoko ty, dia mbola vonona mahanty problemako ty. Amen. Dia ahoana le finoana tany amin'ny voalohany, dia ahoana le finoana ao amin'izao. Mbola miorona ve le finoana sa efa miozogozona? Hoy Petera, manetretena, manetretena hoy Petera. Vakitsika teo hoe okana fanetretena. Dia nanahoana atsika tany amin'ilay voalohany 5 taona voalohany, na tamin'izay nidirantsika tato, aiza le fanetretena atsika? Mbola ao ve sa efa niala? Ka dia miritona atsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny hevitritsika zay tapa zavatra hodinianao, fijerinao zay zavatra resahanao. Avopeo anao rehefa tsy ekeny sainao ny zavatra mitranga ao, ka tsy izay tsony. Dia hoy Jesosy hoe manoro hevitra anao mibeba, miverena amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'ilay fitiavana voalohany. Ka raha itsika 5 taona zao ny iverena tsika zany toetra tamin'ny fitiavana voalohany nidirantsika tato amin'ny fiangonana izany,
za mino afaka 5 taona manaraka na ty toerana ty aritsyomby antsika tsony mba mamasina no ofenony ty alasora ty am'izay fotoana isa me voninahitra ray mpanjaka ny mpanjaka amana saparjavasy gideona saparjavasy pastera mayolona ny amy 5 taona manaraka efa tsy mety tsonitsika amen ny mpafizatenanao ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy fantatra Andriamanitra sy Kristy daholo zay nataontsika hatramin'izay na tonga am'izao toerana zao aza matahotra aza kivy fa raha de nisy aza niala tamin'ilay fitiavana voalohany de tsy mikapoka Jesosy tsy nadatsa Jesosy fa ozy izy hoe manoro hevitra anao a miverena am'ilay fitiavana voalohany am'ilay fatokinao voalohany le fiorenanao voalohany le fahazotonao mivavaka hatrany am-voalohany na andro na alina na famonjena selula miverena ho izy Jehova fa raha tsy mibebaka ianao raha tsy miverina fitiavana voalohany afindrako mena ny hafa ny fanaovanjironao izao fiazakazana sy firoborobony fiangonana izao raha sanatry ka tsy mibebaka izay niala tamin'ilay fitiavana voalohany de omeny ny hafa ndray zao faneva izao kanefany a itsika eto lasora zany na de efa navita zao azakazaka izao azy de tian'Andriamanitra mbola iroso bebe kokoa amin'lizy de zao ny zanaka tiana ihany no anarina sy faizy ka hoany zay niala tamin'ilay fitiavana voalohany dia angatahany tompo hoe miverena ozy izy Jesosy fa izy ny tsy mandatsy izy ny tsy manameriko izy ny tsy manome teny marary ifao raha mivavaka nefa ianao tonga voalohany am-piangonana zany anao ny asan'Andriamanitra zany volontaire ianao anao ny asan'Andriamanitra zany nara-pitaovana nara-bola volontaire ianao ary matahotra zany fanampiana ny hafa izany fanaovana ny asan'Andriamanitra to enao de lolaharanao foana zany tany amin'ny voalohany fa izao aizy mbola izany ihany ve zay efa mitoetra de miazona zay fanevan'izay zay sanatry ka hoe fa niala tamin'ilay fitiavana voalohany tsika rehetra zany fa tsy lasoro ihany dia mba hoy ny tompo miverena amin'ilay fitiavana voalohany ny tompo ny hitantsika tsiraray avy a mino fa tsika tsiraray avy zao a hiverina amin'ny fitiavana voalohany avokoa eo mba nympanery tenan'Andriamanitra ka hoy ny tompo tongava aminao arak'izay inonao sapatra vasy Gideona manasa fa tao anatin'izay lanonana fanamariana ny fikatonan'ny fahadimy taona teo anivon'ny fiangonana alasora izay ihany koa moa tahaka ny lanonandehibe rehetra dia nisy ireo fandraisam-pitenenana samihafa nentina tamin'ny izay fotoana izay anisan'ny asongadina tamin'izany ny lahateny nentin-dramatoa sy fototany ao Amboroy. Raha misy ny disadisa, raha misy ny sorisory, raha misy ny fifaliana, miara-miaina amin'izany ireo vahoaka ireo ary mahay mifampitaiza, mahay mifampizara amin'ny zavatra rehetra izay miseho. Hitako mihitsy zareo mitona fasika fifaliana ilay izany. Milolohan'ilay fasika mavesatra be, fifaliana ilay izany. Ka hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia mbola tsapanay miaina amin'izany atao hoe fitiavana voalohany izany. Sa fa volombelona manday marina hoe eny azy. 'ny teny tiako apetraka amintsika dia ny hoe
inona misy tena misoratra masonao manao hoe misolotadiko tsy tony efa nahazo sady a na efa tanteraka fa miezaka hiazona zay lezonany Jesosy Kristy a tsy izaho ny teneniko an'izany fa isika toy izy hoe tsy tony efa nahazo sady ny fiangonana alasola na efa tanteraka sahady na dia efa nahazo 5 taona azy fa miezaka isika hiazona zay nitazonany Jesosy Kristy asika fa maranako ny teniko dia hoy aho hoe miorena tsara aza miova von'Andriamanitra reny ihany fa sy fototany iray ihany koa ao amin'ny ity commune Alasora ity manaraka rahantsika ity laza ihany koa fa dia mahagaga ity fiangonana apokalypsy ao Alasora ity tokoa na vory lanina ataontsika toy izao amin'ny andro lehibe dia na sabata lehibe tokoa hoan'i Jehova dia fisaorana nanao tolotsay atao amin'ny fokotany Alasora miezaka moa dia miezaka fanesana zay iara iasantsika satria matsoa tanteraka zao zavatra eo dia sitrapon'Andriamanitra dia isaorako be dehibe an'Andriamanitra fanamiana azo toerana zao izy zay afahako zany manao tsara ny resaka indrindra moa amin'ny fokotany resaka fihavanana zany dia mbola isaorana be dehibe amin'ny fiangonana satria efa vody fanava dia mizara zany amin'ireo olo amin'ny fokotany ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampahevanana ao amin'ny fokotany dia isaorana be dehibe Andriamanitra isaorana be dehibe ianao pastera amin'ny fanosonanao toy izao dia Andriamanitra fiadanana fomba tsy misy takany tsy alalandava ary mpandosy fiangonana apokalypsy eto Madagasikara dia tanitoatsika rehetra dia isaorana be fiangonana Alasora tokoa dia fiangonana anankiray ao anatin'ny régional Antananarivo zany hoe fiangonana faha-efatra amby 100 eo anatin'ny régional Antananarivo zay manamarika ny faha-5 taonany raha ny fiangonana Alasora tokoa aloha jerevana dia zaza maroroka satria niala tao anatin'ny 5 taona zany 30 ary hitantsika fa ty sehatra maintso ty zay lehibe ihany dia fa rakotra zany pino anatin'ny fiangonana zany tsy misy azo ambara fa tokony hoe misy fiteniny malagasy hoe mandiza raha hitsikitsika anaranay fa raha ny tokony akalesona mihitsy zany ny fiangonana sasasany mitazana ny Alasora ty zay roboroboko teo amin'ny fanitarana ny filazantsara manodidina ny commune Alasora satria talantsika araka ny firesaky ny président fokotany teo fa anisan'izay manana izay ezaka zay tokoa izao fiangonana Alasora izao ny afatra matao amin'izy ireo dia mitazomana izay familo lehibe zay mba hoanatra sy fampitana izay asa ny fitoriana ny filazantsara zay ao amin'ny fiangonana manodidina rehetra eto Antananarivo zay miezaka ihany koa anamarika ny fahatsikerintaonany dia mba hotaratra hoe tena misy tokoa zany fitomboana zany ara-panahy nandritra ny herintaona no nanamariana ny faha-5 taona ny tanjo natao anatin'izay dia ny ampahafantarana eto amin'ny commune Alasora fa misy ny fiangonana apokalypsy dia tena nahita nandre nahafantatra ny manodidina rehetra fa misy tokoa zany fiangonana apokalypsy zany ary dia nikajy mahatra mihitsy isaorana manokana Jehovahandriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa dia fahombiazana tanteraka satria zao zavatra rehetrarehetra tazamasonareo zao tsy fantatra hoe za moa le milaza tsy dia ana fa dia masonareo mihitsy ny mahita fahombiazana ary fandresena miezinezina raha ny eto anivon'ny commune Alasora zany mijerevana miezinezina satria tsisy zay tsy mitolagaga tsisy zay tsy talanjona teto zany indrindrindra raha tsy resaka fotsiny afa-tsy tamin'ity herinandro ity zany dia zay zay ny dimotona voalohany inona ny azo tenaina aminareo ny dimotona manaraka satria tsaratsara kokoa no tam'voalohany ny temy olona hokazatra ny 5 taona voalohany zay 5 taona faharoa zany dia zao rehefa nandinika zay ny toerana misy ny fiangonana 28 mètres sur 18 dia zao sady tsy mihomby anay tsony no sarotra be ny manao fanitarana fa dia zao hitady tany malalaka ty atapin'ity tendrombohitra ty zany zahay trongisina amin'ny bulldozer dia zao anao fiangonana faran'izay goavana angambozay aty ambony aty zay moa ny tanjona efa natsipy tamin'ray aman-dreny pasteur mahelony zay fa ny fiangonana ao ambany eo zany dia ho avadika sekoly na toeram-pitsaboana ara-panahy manokana ny zavatra rehetra moa tsy misy ny hoe afako satria miasa kazaka fa
fa ny voninahitryandriamanitra aloha dia efa miseho eto maintsy be da be ny fijoroana vavavelona amin'izany fahagaganana atao teto amin'ity lasoro ty fa tena mahafantatra zany eto lasoro eto dia mindry rehefa mbola hitombo avy za-peniny zany mihitsy nefa miseho eto dia voalohany indrindra koa tsy mora ny mahavozavatra fa dia ny anay dia amin'ny finoana rehefa miasa zay dia apetraka amin'andriamanitra zay zava-dehibe dia misaotra tsika zay moa na amin'ny fatotsany ny lanona pakasana rehetra indrindra ihany koa mikatona misaotra anao na pasteur Mayolina miaraka amin'ny ankonana miaraka amin'ireo bureau national na bureau régional tena complet zany ny élément eto manotrona zany fambarana fadimy taona ary mino a fa tsy tsahatra eto fa hiazakazaka ny fivaran'ny fiangonana araka ny filaza amin'ny président fiangonana hoe tsy hanetra fiangonana tsony zay fa hitady toerana ary anon'andriamanitra ny voninahiny a zay zany dia na hoe miainga amin'ny tsy misy fiangonana lasotra zany miainga amin'ny tsy misy fa ny finoana ny tena feno ary ny famparezina hoentin'ny ray aman-dreny indrindra moa président fiangonana lasora dia tena hoe miazakazaka satria ny olona dia miazakazaka mila fanasitranana mila vonjy amin'izao toetra raha pirenena zay tena hoe miaritra amin'ny akalana mihitsy na ny sakafo hoanina rehefa sahirana ny vahoaka fa dia miainga amin'ny finoana dia son'andriamanitra ny vonana fa naneo ny taletany ihany koa ny mpanakanto ara-pilazantsara nisy tao anatin'ity fiangonana lasora ity teo ny groupe modera ny groupe samariste teo ihany koa ny tanora ny fiangonana ary ny sampana dorkasy fa anisan'ny nanome aina ihany koa izay lanonana anamaranana ny fahadimy taona izay ny tantara antsehatra izay nentin'ny zanak'ampelezana avy any fianaran-tsoa Yeah.
Una vez
ray aman-dreny. Tompoko lahy izy tompoko vavy. Mijafajafa fandeha fananana hery, ny rojoky fanondro kosa fanao ny matanjaka. Koa manao azafady ao tompoko lahy, manao azafady ao tompoko vavy. Tazakety mantsy fanareo ray aman-dreny amin'ny tany izay fotsifolo. Anisan'izany ihany koa ianao ray aman-dreny tazidranana ao izay filombona fitembolana apokalipsy maneran-tany. Ianareo fitibety aray, ianareo zandry mahareo malalasy, ianareo izay mitovy fiarana tena fonosana izay miankividive izay atao paraparafotsy nefa mpitapim-boninahitra. Anisan'izany ihany koa ianao ramatoa pasteur orelana ao ny folo. Samidavidantsiny ao satria eto am-piveranan'Andriamanitra isika toa afaka izay isika mpamalakovavy ny fomba fanaraha-monitra ko andeha hiason fiarabana tolotranareo izay avy izay tonga nanaty teto. Arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy. Arapatokoa ny voninkazo maraina ianareo izay ravahan'ny lolo marevaka. Arahaba voadinidinika tompoko lahy, arahaba voapampipampina tompoko vavy. Amin'ny mahatsingeritaona azy moa dia nisy ihany koa ny fiarahana amin'ny faly ho an'ny rehetra. Izany moa dia nitanterahana tamin'ny alalan'ny fanapahana sy fizarana ny mofomamy izay nentina nanamariana ny fiafarana izao fa 5 taona ny fiangonana alasora izao. 5 taona izay nanaovana azakazaka lavitra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ity fiangonana alasora ity. Fararan-danonana ho ny fararam-bahoaka aloha no analakely fararan-tapiana ny mamy fa fararam-pahasoavana kosa teto amin'ity kianja ity. Mahatsiaro anao zay ray aman-dreny, profim-pitiavana dia zao mipehaka faran'izay mafy zay satria naina ray ray aman-dreny tena tianaina reo ary zay resy lahatra fa maty tonga teto amin'ity toerana isana tianareo dia tianareo koa zay. Noho izany dia misy fahanomezana mpitondra vonitenina hono neraky ny vavy atolotra mpitiavana mahatsiaro ray aman-dreny amin'izao asaramanitra zao zay a. Dia mahatsiaro ny fanampilay vehivavy manao tena kely sy vitsy maifana dia maifana kanefa namarako Jesosy hoe ny fivelomany manontolo mihitsy natolony dia nakasitra izay natolotra zay. Eo tsy nianatra ny kabary satria tsy mba teraky zanaka fambolovary ka raha tsy iny raha toka amin'ny teny eto anatrenin'ny olona maro be ohatratsika izao fa matoa misy ny lalana, misy ny mpandeha, matoa misy ny hazo maniry, misy ny vorona mipetraka aminy, matoa misy ny gâteau, misy ny lafariny, ary matoa misy ny mpihinana, misy ny mpamboatra, ary matoa misy mpanome, misy ny mpandray. Dia makasitraka ny amin'ny fanomezana izay natolotra satria ny fanomezana izay natolotra kely be kely fa ny mpanolotra ngeza be. Nolaza ny zavatra tsy hita fa ny zava-misy. Dia matoky izay fa maniry nyity fotoana fankazana ny 5 taona ity zany dia eto anoloana eto ny gâteau mamy misy soratra hoe apokalipsy alasora. Dia zany Jesosy maty alarobia manko dia lasa famimalarobi foana famimalasora pasteur Mayolina ka dia makasitraka atsika fa dia ity ny gâteau mamy ho zarazaraina izy ity zany taona izao satria raha tsy misy miesaka fikelaizanay nataon'ireto komety mpikarakara ireto tsy nisy zao gâteau mamy zao, tsy nisy zao 5 taona izao, raha tsy nisy ireto antoko pira ireto, raha tsy nisy ireo antoko
midera groupe midera tsy zavatra nanjary teto fa isorana avokoatsika rehetrarehetra nandray nanjara niaraka ny faly teto ary matoko zay fa any amin'ny 5 taona manaraka mbola isy fiatran'izao ndray. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany manapana mivady ity fa 5 taonan'ny fiangonana Lasora ity ty gatao mamy ty dia omamy misy raha miasa Sanganetana tianao izay indrindra reto vahoaka maro be ho mariky ny fitaovana ho mariky ny fifaliana dia misy zavatra kely ho atolotra ny fiangonana Lasora ho anareo iraiso ampitiavana Ramis manne darmanau sawatiana tijante Kiatuna ni fangalazana ni Fatimi tonanni fiangonana Apokalipsi eto Lasora vonana Andriamanitra natukusa somatara anizany fatitona izany. Jehova tenta Mosesy alona ka nanao taminy hoe izao teny zany rehetina mitondrany ny zanak'Israely tainao ne Jehova ka hiaro anao ampamiramira tantavany aminao ne Jehova ka mila fo aminao anara tantavany aminao ne Jehova ka nomenao ny fiadanana dia izay indray aloha no fianarantsika tao anatin'ity fandaharana ity nitondrana ny fiangonana Lasora eo anivon'ny fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara. Amin'ny manaraka moa dia toerana hafa indray no hofantaritsika eto anivon'ity fandaharana ity.